Ny antoko arika dia nanome ray volana ny orinasa Filatex tamin'ny 13 février no nitenenay anio, zany hoe tapitra tamin'ny 13 mars. Niteny zay hoe raha tsy manana fikasana raha ny orinasa Filatex ikitika ny tanàna Ankaditona sy Mahavelona dia mamoa taratasy na filazana aminay no manjery fa tsy aty aminay. Tsy nisy le izy hatramin'izao, dikan'izany manana fikasana izy. Aty am-pelatananay raha teo moa zany ny pirofo mahakasika an'izany. Dia eto dia tenenay fa amin'ny 2 avril ho avy izao dia hiditra ao amin'ny kianjana Ambohijatovo ny antoko arika. Tsy ny arika ihany fa miantso zay izay victime rehetrarehetra ny orinasa Filatex io. Miantso zay ireo izay tsy manaiky ny fididoana tany ataon'ny vahiny rehetrarehetra. Ao Ambohijatovo no fihaonantsika, ao tsika hiresaka, holazaintsika ao ireo EFP tsy fanaony zareo sy ny secret rehetrarehetra manaraka an'izany. Eto nefa dia marianay tsara, angataka lalana amin'ny mpitondra fanjakana zay amin'ny Ambohijatovo, apetraka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Marianay anefa rasa natsiavina ka tsy omenana Ambohijatovo izahay dia ataonay horetany rendanitra eto kosa fa devant ny orinasa Filatex no anaovanay an'izay fitokonana izay. Rehefa ohatra ka tsy omenanay Ambohijatovo, ny antony tsy manana sehatra isika, na ny mpanao politika io na zay manaka ho tenenina ny vahoaka malagasy io, tsy manana toerana hiresahana, hifampiresahana raha ohatra ka rehefa nakatona Ambohijatovo. Amin'izao fotoana izao efa nisy ihany le délibération tao amin'ny commune amin'ny fanokafana an'izy io, izahay zany mangataka. Mariako nefa fa tamin'ny 15 septembre 2015 izahay antoko arika dia efa nangataka natany amin'ny filoham-pirenena io, natao amin'ny PDS ny commune tamin'izany ny anokafana n'Ambohijatovo. Fotoana zany zao hidirana ao Ambohijatovo averiko fa rehefa tsy omenanay io dia eo amin'ny devant Filatex no anaovanay ny fitokonana. Ny Ankaditona sy Mahavelona dia manomboka eo Antanjombato manjaka-tonga ny Anosizato. Izany hoe tena raha andehananao tongotra io dia eo amin'ny adiny 4 eo ianao manao miodidina zay vao mahavita azy. Trano Amanarivo kanefa mahatonga anay hoe eo Ambohijatovo tsy io rereny ny victime, tsy io Ankaditona sy Mahavelona irery nefa eto Antananarivo be dia be, ary tsy eto Antananarivo irery ihany fa any amin'ny faritany. Izahay manana eritreritra hoe mila mihetsika ny vahoaka fa raha izao no mitoy tsy lasa intsony. Ary eto maninona le izy moa ny amin'ny 2 avril, ny antony dia tsotra. Misy amin'ny 29 mars zao ao anatin'ny fety pascale moa tsika io zany amin'ny herinandro, nefa amin'ny 29 mars izahay dia efa ao anatin'ilay atao hoe hetsika Madagasikara miaro nosy malagasy ao amin'ny kianjana Antsahamanitra. Misy fihaonana ho ataonay ao dia resakinay hoe ao arinan'io ny antoko arika vao hiditra eo amin'ny kianjan'ny Ambohijatovo. Ny ao arinan'io dia tsisy ankoatran'ny 2 avril mandra sabotsy. Mariako tsara, ny orinasa Filatex tompoko dia tsy mba ohatran'ny orinasa malagasy rehetrarehetra na ohatran'ny orinasa vahiny rehetrarehetra fipandraraha eto, fa ny tompony dia consulat. Izany hoe à titre diplomatique ny anazy io zany. Izahay nefa mieritreritra hoe tsy izany no afahandry zareo mitakotakona ao ambadimbadika ao, ary izahay koa mba tehany eo fa tsy ny gasy rehetra ny manaiky izay ataony. Ozy izy ianao hoe mety hampiasa force, efa fantatra foana ne zany, ary izahay miteny hampiasao ny force reo fa rehefa tena tsy azo laizina ny vahoaka tsy mihemotra ihany zany force zany aminay. Izahay zany tsy azo ampitahorina n'izany resaka hoe force zany satria aminay lafo ambongadiny Madagasikara. Tsy maintsy mijoro tsika, ary eto dia manao antsoavo ho an'ny tanora rehetrarehetra. Naiza sehatra misy anao, na eny aminay anao manjery ny sehatra misy anao, na any amin'ny folo alindany sehatra misy anao, na any amin'ny asa tsy miankina zay rehetrarehetra misy anao mijoro, fa afaka ataoko hoe be loatra zany 10 taona zany, fa any amin'ny 5 taona 7 taona ho sahirantsika amin'ny resaka tany raha tsy izao dia miatsika momba an'io.